faly miarabanao a manaraka izao fandarana izao fandarana moa izay mezana afatra hoan'ny tanora hoan'ny lehibe ary indrindra ho an'ny ankizy izay fanesinesy eo ny firariana dia mba ahitanao aim-panahy ny fanarahana ny fandarana rehetra izay andalo eto ka mialohan'ny tena hanomboana dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Hivavaka isika. Raha inay izay any an-danitro, ianao raha nahary ny lanitra sy ny tany, tombotombo mpanjaka ny mpanjaka mahefa ny zavatra rehetra, atolotray ho anao irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Ny tsy fahafehezana ny fisainana ka mahatonga anoty eo anatrehanao angatany fona aminao zany ankehitriny. Misaotra anao satria afaka mianoka ao anatin'izao fandarana izao. Ampio mba hatsapa ny fanatrehanao ary andray fitahina ny amin'izany fandarana izany. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Nazukusi panzakanai vanifaswa vanautuku lonyasaka natuizawanai ijetuizani araketwani mikatsaka mitavana umaifanai saditafi fayajena vyanyamina Sichakainu wampianarina Alana finyavana Anaraka ni marina Aminifu sifidiavana Ilafana inautivu wafecha Manampianai Androsweti Itumba mini zavatarecha Waminiza ilude Kristi Sichakainu wampianarina Alana finyavana Anaraka ni marina Aminifu sifidiavana Ilafana inautivu wafecha Manampianai Androsweti Itumwamini zavatarecha Waminiza ilude Kristi Itumwamini zavatarecha Waminiza ilude Kristi Itumwamini zavatarecha Fulina ichauri Kristi miaraba antsika tratran'ny sabata manokana zay natokana maneran-tany ho an'ny sambana fanabeazana noho izany amin'ny takarivo ity tsika dia resadresaka mikasika ny atao hoe fanabeazana ao aminatiny tsy voaka amin'izay resaka fanabeazana izay sika dia miaraba antsika rehetra ary manahimbahiny manokana sika ny takariva ity ny mpanabe ray aman-dreny Lantoarimisa Joely fary miarabanao tompoko mpanabe izy zay misehatra eo amin'ny resaka fanabeazana io mpamokatra fandarana ihany koa miarabanao ary makasitraka anao ny amin'ny famalinao ny fanasana zay iaraka dinidinika eto tsika amin'ny takariva ity dia makasitraka tompoko. Ia dia makasitraka anao ihany koa ny amin'ny fanasana
de anterina koa zay araba zay nentin'ny anavavy zay arabana no mpieno makasitraka ny amin'ny fanjohinao izao fandaranao fa nirina de ahita ny soa sy ahafahana manabe ny zaza indray enenao ao anatin'izao fandarana izao. Makasitraka tompoko. Eny ary ndao ary tsika iroso avy hatrany ny amin'ny zavatra izay hodiniantsika eto resatresakintsika eto a dia te anontany anao avy hatrany a resaka fanabeazana le izy afaka mba manome famaritana ve na hoe inona re tompoko ny atao hoe fanabeazana. Ya tsy maintsy faritana tokoa moa zany hoe fanabeazana izany a ny atao hoe fanabeazana zany a raha faritana dia fikolokoloana olona anankiray zany hoe kolokoloanao ny olona anankiray anana ny maizy sy ny maizay azy dia ao ihany koa ampivelarina ny olona anankiray zany hoe ny mpanabe zany de mampivelatra ny fahaiza manao ny zaza anankiray mba ahafahany misehatra eo anivon'ny fiarahamonina. Eo ihany koa ny fanamafisany ny inona ny zavatra tena amafisany zavatra efa hain'ilay zaza ohatra dia amafisinao zay efa hain'izay ary raha misy zavatra zay nampianarinao indray na nizarinao an'ilay zaza dia ilaina amafisina ihany koa zay zavatra efa nomenao azy zay zany hoe zavatra efa hainy taloha. Dia ny fanabeazana ihany koa dia mampisondrotra ny olona anankiray zany hoe mandetika ao anatin'ny atim-panahiny mihitsy mba ahafahany manao tsaratsara kokoa zany hoe beazina zany le zaza aletika any amin'ny atim-panahiny ihany a ny fotom-pisainana anankiray mba ahafahany manao tsaratsara kokoa hatrany ary ahafahany mivoatra ary mandroso mandrakarivo. Dia ao anatin'ny fanabeazana ihany koa ny fankasitrahana ny zaza anankiray amin'izay zavatra vitany na hitanao hoe tsy mahafapo anao ara ilay izy dia beazinao amin'ny alalan'ny fankasitrahana ilay zaza izay tamin'iny nataony. Misaotra indrindra tompoko. Minao fa mazava amintsika ny atao hoe fanabeazana. Mikolokolo, mampivelatra, manamafy ny efa ao, mampisondrotra, mankasitraka ao anatin'ny daholo zany rehetrarehetra zany. De raha mandeha indray zany tsika zao iresaka hoe iza re le anabe ary zany satria raha mandeha tsika amin'ny tontolo rehetrarehetra zao de hitantsika be dia be ny mpanabe makeny an-dalana tsika mety manabe ny an-tsena fa iza no fototra le fanabeazana reo mpanabe fototra zany. Ya ny mpanabe fototra zany dia ao reo ray aman-dreny zany aloha voalohany reo ny tena mpanabe fototra. Dia misy ny ataontsika hoe any am-pianarana misy manabe ihany koa, eny anivon'ny fiangonana misy manabe ihany koa, eny anivon'ny fiarahamonina misy manabe ihany koa. Fa ny mpanabe tena fototra zay mamolavola ny sain'ny zaza anana fiheverantena ho tsara, ho mahomby, ho mahery dia ny ray aman-dreny zany. Ny ray aman-dreny zany de manabe ny zanany afaka mihevitra ny tenany hoe ho mahery izy, mahomby amin'ny zavatra anankiray zany hoe raha ny zaza anankiray anana ny atao hoe estime de soi na fiheverantena na fankafizana ny tena ho tsara. Zay zany le anabeazan'ny ray aman-dreny ny zaza. Dia ny ray aman-dreny ihany koa dia manabe ny zanany anana ny atao hoe fanekena ny vokatry ny fihetsika zay nataony. Beazina zany ny zaza ahafahany manaiky zay zavatra nataony zay ary tsy anana tahotra. Anisan'ny adidin'ny ray aman-dreny ihany koa zay. Ary rehefa manabe ihany koa isika de rehefa lazaina teo mamolavola n'lay atao hoe estime de soi positif zany hoe le fiheverantena tsara zany. De io zany fitaovana lehibe zay hiatrehan'ny zaza ny fiainany any aorina. Beazinao de mbola kely zany ny zaza ahafahany manana an'izay hoe fiheverantena ho ambony mahay mahavita hiatrehan'ny fiainany any aorina. Tanjona zany de any aorina ary ahafahany zaza mametraka tena hoe ao anatiny zany hoe estime de soi sy mahitsy maizay azy zay. De io zany adidiny ray aman-dreny ny andraikitra ny mpampianatra fa ny adidy dia any ray aman-dreny zay tsy azony ialana.
misaotra tompoko mazava be fa za zany te hiresaka amin'ity takariva ity hoe amin'ity folakandro ity hoe ndao hoe ho raisitsika ary hiresaka lalindalina kokoa tsika mikasika le ray aman-dreny la ataontsika hoe mpanabe fototra zany dia afaka mamelabelatra an'izay ve ianao hoe ndao ary ho raisitsika hoe any amin'ny ray aman-dreny zany zao no resahantsika ia dia hiresaka tokoa tsika ny atao hoe ray aman-dreny ny ray aman-dreny zay nomen'Andriamanitra fahefana manokany anaben'ny zanany adidy zay anapetraka Andriamanitra eo anatrehan'ny ray aman-dreny zany ny zanany kanefa ny ray aman-dreny dia misy karazany efatra farafahakeliny dia misy zany le atao hoe ray aman-dreny mpanapatra fahefana na parent autoritaire ao zay izy ny teny frantsay dia io ihany koa ny ray aman-dreny zay tsy mivaky loha na parent négligent dia misy ihany koa ny ray aman-dreny zay tsy miraiky mpanome alalana parent permissif ary ny ray aman-dreny zay mifanakalo-hevitra parent démocratique zay zany no hiatsona an'izy ireo ray aman-dreny ireo eny ary dia afaka manohy ihany ve ianao zany reo ary le ray aman-dreny dia inona no zavatra mety iseho dia inona no fahasamihafana amin'le izy eo dia raha hojerentsika tsirairay zany reo ray aman-dreny ireo dia iandoantsika am'le hoe ray aman-dreny mpanapatra fahefana zany dia ty ray aman-dreny ity zany dia matetika ny teny avoaka n'le ray aman-dreny mpanapatra fahefana io dia fandavana mandrakariva fandavana ninona zavatra angatahany zany dia matetika fandavana mandrakariva satria zay hoe mpanapatra fahefana zay le fahefana manda ninona angatahan'le zanany dia am'izay izy dia niteny mihitsy izy hoe za koa tsy te eno anao angataka zavatra amiko tsony fa efa fantatrao ny valiteny zay avoakako aminao fa tsy avy hatrany dia izay zany le anisan'ny toetra n'le ray aman-dreny dia io ray aman-dreny io ray aman-dreny zay tsy tia fifampiresahana ray aman-dreny tsy miaino ny hafa dia efa rehefa zay le izy dia iray aman-dreny io amin'le mpanapatra fahefana azy dia olona mitsikilo olona mandrara olona mandraona olona mipetroka olona mibedy olona manabanty manambany mitsara ary mandidy mandrakariva n'ireo zanan'ireo zany amin'ny mampanapatra fahefana azy dia izy koa tsy mametraka fampitokisana mihitsy na amin'izy na amin'izy tsy mahatoky olona io ary tsy atokisan'ny olona koa nefa le izy dia tsy mba manontany ny hevitra ny zanany zany izy fa zay tiany ihany ka na ny fianarana zay ataony zanany na ny lalam-pifanana sy izay mety fianarana ratovany zanany zany dia tsisy raharahiny azy tsy raharahiny fa dia zay fotsiny ny tena hoe zay alehany dia hita eo izy zany rehefa any oriana any dia ile ray aman-dreny mpanapatra fahefana ity ihany koa dia tsy mahita afa-tsy lafin-javatra ratsy eo amin'ny fiainany tsy mahita lafin-javatra tsara ray aman-dreny be fanahina ray aman-dreny be aya mametraka mandrakariva any amin'ny sainy ihany hoe saode dia izay zany ray aman-dreny mpanapatra fahefana ia eny ary tompoko dia misy vokatra inona ary mety ho vokatra zay eo amin'ny fitezana zany eo amin'ny zanakitsika ia ny vokatra le izy zany eo amin'ny fitezana zany vokatra zay ateraka zany dia matetika aloha zany tezitra aminao ny zanakao zany tezitra aminao ray aman-dreny manapatra fahefana io ny zanakao lasa tsy mahatoky ianao lay zaza raisiny ho fahavalony ianao raisiny hoe olona hafa mihitsy ianao dia tsy mitady torohevitra avy aminao ray aman-dreny itsony zany le zaza fa any amin'ny olo-kafa indray izy no mitady tolo-hevitra sy tolo-tsaina dia matetika satrin'lay zaza zany analavitra anao satria efa misy kisary zay volavolain'ny sain'ny zaza any an-tsaina ihany kisary mombanao hoe vao manantona n'lay dada na manantona ny mama dia efa fantatra ny zavatra zay lazainy dia satry ny analavitra anao dia eo dia misy na de hoe misy zavatra mahafaly an'lay zaza azy dia tsy ambarany amin'ilay ray aman-dreny fa any amin'ny olona hafa any izy zany any izy mifampiresaka ary matetika dia izy samy zatovo adolatsyeto na tanora vosandratra no mifampiresaka
ia dia ia raha malala koa nefa ny faniriny zaza ary filan'ny olona anankiray zany hoe ankasitrahana sy fanatrehana olona anankiray fianonana olona anankiray dia rehefa tsy henonao zany izy a tsy tiavinao izy a dia zay ianao le lasa fahavalona satria filany tsy valian'le ray aman-dreny tsy valianao ray aman-dreny zany le filan'le zaza dia lasa fahavalona ianao dia lasa tsy te herika aminao intsony a ilay zaza satria noho nylay nataonao ray aman-dreny ihany a no mahatonga azy a tsy ti herika aminao ia eny ary de hotoizantsika le izy amin'ny hiditra am'le ray aman-dreny manaraka ve tsika karazany ray aman-dreny manaraka sa hoe fa misy vaholana vaholana zay tokony ataon'ny ray aman-dreny amin'io zany de zao hoe fantatra tokoa fa de tena sahirana ny ray aman-dreny ao amin'izao fiainan'izao fiainana rotoroto a tsy manam-potoana ifampiresahana enonan'izany kanefa raha tena tianao ny tsisin'ny olana raha tianao ray aman-dreny zany tsisin'ny olana ny zanakao sy ianao dia tsara ianao miaino zay lazain'ny zanakao zay tenen'ny zanakao dia aoka ianao ray aman-dreny hanokana fotoana mba hifampiresahana amin'ny zanakao zay zany zay vaholana anankiray dia tsara koa ny ray aman-dreny raha mametraka mandrakiriva ny fifampitokisana eo aminao sy ny zanakao apetrao mifampitokisana atokisa izy a dia atoky anao dia tsara raha tsahatra ny fitsikolovana ny fibedesana ny fanambatiana ny fanambaniana ny fandatsana ny fandrarana satria tsy vahaolana io fa rehefa misy ny olana dia ny fifampiresahana no tsara atao ary raha de mbola tsisy olana koa aza dia tsara mifampiresaka aloha mba tsy tonga any am'le olana zay vo misy ny vahaolana manaraka zay de hoe atao tsapan'lay zaza zany fa misy izy eo anatrehanao ray aman-dreny de misy le zanakao dia manome fitiavana azy zany ianao de ny faneho mpitiavana tsy hoe lasa ianao hoe zange efa mividy fitaovam-pianarana lafo vidy ho anao sy ny sisa sy ny sisa zony zazy zay fa ny faneho mpitiavana dia ny fiainona azy a fanomezana fifampitokisana fametrahana fifampitokisana eo am'le zaza fiaraha misakafo fiaraha milalao fiaraha mitsikitsiky zany ny tena faneho mpitiavana zay tena ilain'ny zaza dia atao tsapan'ilay zaza ihany ko ny fisinao fa tsy rehefa hibedy ihany de eo fa rehefa tianao ny zanakao de ianao dady io mihitsy ny miara-milalao miara-milalao ny zanakao ianao ray aman-dreny tsy fanambanina ny ray aman-dreny zany fa zay le atao hoe mifanakaiky ampo ianao sy ny zanakao dia mikorianao azy ny fanazarana sy ny fampianarana sy ny fanabiazana izay ataonao amin'ny zanakao ary hoanao ray aman-dreny jereo mandrakariva manana fahazarana mijery lafin-javatra tsara mandrakariva eo amin'ny zanakitsika ireny zay zany ny amin'iny voalohany iny ia ny faharoa de le hoe ray aman-dreny tsy mirara tsy mivakina dia ty ray aman-dreny ty rehefa manontany azy zany ny zanany am'izay tokony ataony eo amin'ny fiainana na fianarana de mivaly tenin'lay ray aman-dreny de tsy haiko ka tsy fantatra fa zay ataonao any de afaka manao zay tianao anao na anao médecine ianao na anao lalam-pifanana mpitsara ianao sy ny sisasisa fa za aloha mba atoritory kely mitaizatena le zaza dia le ray aman-dreny tsy malala fa tsy mitenany tsy malala zay mahazo any zanany zay zavatra hoe mety ataon'lay zanany fa zay tiany ataony any fotsiny dia ny fiainan'le ray aman-dreny sy momba azy mety ho dady mety ho neny na mety izy roa de ny fiainany ihany manahirana azy fa ny fiainan'le zaza zany a dia tsy de rarahiny firy raha diniana ane zany ray aman-dreny ty tena ray aman-dreny ty tena de ray aman-dreny de tsy misaina izay momba ny fiainan-janany na ny fianarana na izay rehetra na mahakasika azy a zany a io ray aman-dreny io dia ray aman-dreny mandany volabe zany a de ray aman-dreny io dia rehefa tsapany zanakao anao fa tsy miraika tsy mihevitra tsy mirara azy de lasa halany ihany ko a ianao misy vokany koa le izy ohatran'le teo aloha ihany misy vokany ihany ko zany zavatra io
dia ny vahaolana de zao hoe ny enona ny fangatahana sy ny fanirian'ilay zanakao eno izy zany a fa aza variana loatra amin'ny zavatra zay manahirana anao mandrakariva dia eo ihany indray le ray aman-dreny mpanome alalana sy tsy miraika zany a dia io le mampanara-po mampiatany zanany zany io dia tsy teo ratsy eo masonjanany izy a dia lazainy fotsiny le zanany hoe afaka manao zay tianao atao anao de mividy zavatra farany lafo sy mampiantana ilay zaza eo de ny vokatra dia samy simba na le ray aman-dreny na lay zanany satria le zaza mitaky mandrakariva raha mitaky arizato izy de mitaky roanjato indray izy raha izy de me mitombo de hoe samy simba le ray aman-dreny tsy araka n'izay tsony fa lasa mitady na misambobola io zany a de zao mila mahatsapa ny ray aman-dreny fa tsy ny fampiatana zanaka no vahaolana fa ny fifandraisana ny tena zava-dehibe dia fatarina ihany ko zay ilain'ny zaza dia ny ray aman-dreny farany moa de le ray aman-dreny tsy manapa-kevitra samirery a fa mifanakalo hevitra zay le parent démocratika manome sehatra ny zanany manokana fotoana ifampiresahana de ty ray aman-dreny ty manome fampitokisana mametraka fampitokisana eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny a dia matoky zay lazain'ny zanany izy dia atokisan'le zanany ko zany hoe mipetraka le fampitokisana eo amin'ny rotota dia misy fifanakaloza-kevitra mandrakariva eo amin'le ray aman-dreny sy lay zanany dia mifanakaiky am-po be satria mipetraka le fifanakaloza-kevitra mipetraka lay fifanakaikezana lay hoe toin'le hoe misy le atao hoe faneom-pitiavana vatana mifanakaiky dia rehefa zay ny tafapetraka dia misosa ho azy ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina de mora apetraka kely io zavatra io a amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo amin'ny alalan'ny fiaraha-milalao amin'ny alalan'ny fiarahana mitsangatsangana ary amin'ny alalan'ny hoe fanomezana fotoana manokana ho an'ny zanakao ary misy koa le hoe fanomezana surprise na fanomezana manokana amin'ny fotoana tsy apozina de omenao fanomezana izy dia iny zany mampipetraka ngezabe ny fampitokisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria mipetraka mihitsy le fitiavany iny zany a tsy misy olona mivarotra fitiavany zany any amin'ny grande surface fa avy any anaty any zany iny faneom-pitiavana iny dia rehefa tafapetraka zay hoe fifanakaloza-kevitra zay a dia manana ny atao hoe fandripahalemana anatiny zanaka miada-tsaina be izy ary lasa manana fahatokisa-teny de arak'le lazaintsika teo hoe volena sy volavolaina any anatin'ny zaza ilay estime de soi ananany fahatokisa-tena anyarina iny fahatokisa-tena iny ny tena mitarika ny fahombiazana eo amin'ny fiainana iray manontolo dia zay no ampirisihana anao ray aman-dreny zany hoe voleo nivon'ny tokantrano ny fampiresahana ny fampitokisana ny famoneom-pitiavana isan-karazany de voleo fiaraha-misakafo fiaraha-mitsangatsangana fiarahana mialavoly fiarahana misangisangy ny fiarahana milalao ny fanomezana isan-karazany zay azo atao amin'ny fotoana na hoe anniversaire zany na amin'ny fotoana manokana na sinsisy azony ray aman-dreny atao zany mba isiny zay hoe fifanakaikezana-po sy fifampatokisana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka izay misaotra anao ray aman-dreny de ho atsika zany ny ray aman-dreny malala isany na retsika hoe nisy karazana ray aman-dreny de samy mametra-panontaniana ao amin'ny tenany za zao ametraka fanontaniana za zany le ray aman-dreny maninona ave le mpanapatra fahefana ave sa le ray aman-dreny mampianta sa le tsy mivaky loha sa le ray aman-dreny inona fa lesona tsy ho atsika zany de zao hoe samy mandray ny tandrifintsika mametra-panontaniana ao amin'ny tenatsika kanefa na izany tsy zany de tiako ihany no miteny amin'ny ray aman-drenitsika ato hoe inona reny torohevitra efa nisy vahaolana maromaro teo nomeny somary nandeha ngiakaingantsika fa ohatra mba tiako amafisinao amin'ity farany ity hoe inona reny mba tena torohevitra fampaherezana vahaolana ho andreo ray aman-dreny a satria tsika mahita fa mifanabeazana amin'izao fotoana de tsy mora fa tena mesarotra de mba teny farany zany fampaherezana entinao a ampaheriny ray aman-drenitsika iny tompoko iny ary vahaolana zany a torohevitra ho anao ray aman-dreny a ary zay moa ma hoe
maonjam-peo zany a dia onjam-peo-panabiazana de ny onjam-peo-panabiazana zany mila mamevaolana foana fa tsy hoe ny teny le olana mandrakariva ia de raha ndresaka tsika le hoe tany amin'ny fanabiazana mihinana atao fanabiazana de fandraisantsika hoe le mikolokolo mampivelatra manamafy mampisonitra de ny tanjony io zany a fa mola volana rehetrarehetra io de mba atonga n'lay zaza anana n'lay estime de soi tsara mahomby ary mahery eo amin'ny fiainany ary ahafahany miatrika amin'ny fiainana any aorina zany hoe karazana volavolaina mihitsy zany a ny fiheveran-tena n'lay zaza zany hoe manao concept de soi positif mihitsy zany le ray aman-dreny ianao ray aman-dreny zany de manana an'izay hoe volavolay mihitsy ny zanakao anana zay fiheveran-tena sy fatokisa-tena sy maizy maizay ny tenany ho ambony ahafahany miatrika ny fiainana any aorina iezaka ngezabe zany kanefa ny adidina petrak'Andriamanitra aminao zay tsy maintsy ataonao raha tianao ny anana zanaka anana amin'ny maisy maizay azy ho tompona andraikitra eo amin'ny fiainana fa tsy ho tompo-toerana fotsiny mbola iresantsika mahakasika an'izany noho izany a noho izany adidy mavesatra zany dia ampahirezina ianao ray aman-dreny satria tsy mora ny fanabiazana kanefa azo atao kosa nefany a ny manabe tsy mora fa azo atao dia miaingytsika hoe any am-boaka de fa azonao beazina sady ny zanakao azonao ifampiresahana ny zanakao azonao itenenana ny zanakao azonao beazina sady ny zanakao any am-boaka amin'ny alalan'ny fanomezanao tontolo iainana milamina amin'lay ray aman-dreny mitondra voka mametraka tontolo milamina zany ianao ray aman-dreny ahafahanao mifampiresaka amin'ny zanakao ao am-boaka zay zany de efa zava-dehibe eo ihany keo a rehefa teraka izy de manokana fotoana ifampiresahana amin'ny zanakao omena fotoana izy aneo hevitra omena fotoana le zaza mba ahafahany maneo ny maizy sy maizay azy eo anatrehanao de aoka ianao tsy ho fandavana mandrakariva no asetrinao amin'izay fanatona ny zanakao anao zay fa raiso izy eno izy tsy aoka tsy ho raharanao mandrakariva raha ivoaka izy de raharanao sao de maratra any sao de zao any dirando zany fa antanio izy ho aiza ome fotoana izy andehanany de ome fotoana iverenana anivontokantrano raha misy fahatarana amin'ny fiverenany dia mifampiresaka amin'ny fomba tsotra amin'ny fotony fa tsy mivazavaza rehefa mifampiresaka amin'izany fahatarana zany manarak'izay de tsara ianao ray aman-dreny manokana fotoana atsapahan'ny zanakao fa eo anilany mandrakariva ianao ray aman-dreny de amin'ny alalan'iny fiarahana amin'ny lalao fiarahana amin'ny sakafo fiarahana amin'ny vavaka fiarahana amin'ny tsangatsangana fiarahana mikorana fiarahana amin'ny lalao za zany miteny amin'ny ray aman-dreny lehilahy foana ny dada foana hoe miaraha manao tsongolo bateta sy gorisa milalao baolina amin'ny zanakao fa misy akony ngeda be lehibe de lehibe any amin'ny zanakao zay ary amin'izany a dia avela andresy anao io zanakao io mba hampiakatra n'lay atao hoe estime de soi positif fa raha ohatra io zanakao io de mbola kely dia ampianarinao resy mandrakariva de tsy hivoatra mihitsy zanakao manarak'izay de zarina de mbola kely ny zanaka alalany tsara tokony ataony noho izany amin'ny alalan'ny fanaovana ny raharaha eo tokantrano mamafatrano manadio mampiri-pandrina indrindraindrindra iny zany a mba hananany zanaka hoe mamolavolan'ny sainy zaza anana fandaminana ny fampianarana ny zanaka apiri-pandrina raha tsy vitany tsara le izy tsy be desiny izy fa anjaranao mamerina sy manampy azy amin'ny voalohany nareo sizy miara-mampirina dia voavolavola mandrakariva ny sainy amin'izay fampirinana zay ny fahadiovana ny fidiovana dia ampianarina de ny zaza ty mbola kely ny fahalalam-pomba ny miarahaba ny azafady zany zany zavatra tsotra nefa azo atao tsara manarak'izay de hoe ny fampiatana ny zaza de aoka atsahatra fa samy simba na ianao ray aman-dreny na le zaza zay ateraka ao fa tenenina marina izy rehefa tsy manana ianao de teneny hoe tsy manantsika tsy manam-bolitsika fa rehefa afaka mividy a dia
hividianana ianao ary zao rehefa ampanantenainao izy fa hividianana de tena tanterao zay fividianana zay fa aza ampanantenana pokaty izy hoe hividiananao izy amin'ny lahady manaraka tonga lahady tsy misy tsy azavainao le izy no zany ateneno izy fa hividianananao manaraka de tanterao zay ary raha misy zavatra fetra tsy azo ioarana de teneno izy hoe misy in'zao fetra zao tsy afaka manoatra tsika satria kely ny fidiram-bola tsika noho izany a zavatra ty sakafo ty ihany ohatra no azotsika hoanina am'ty anio ty ary farany dia ampalalanao ny zanakao satria misy ray aman-dreny tsy mampalala ny atao hoe masina ny fiangonana zay zava-dehibe fa iny de efa ampalalaina ny zanaka de mbola kely fa masina zany fiangonana trano fivavahana zany satria trano zay natao hiaonana amin'Andriamanitra dia ampianarina ny zanakao mba ahafahany manamasina ihany koa ilay toerana ivavahana sy manamasina ny tenany tsy haneo fihetsika izay tsy maneho fahamasinana eo anatin'zany hoe fiangonana zany fa volavolainao sady izy anana an'izay a fihetsika izay mba hahafantarany sy ananan'zay hoe fibeazan'zay a ny am'zany hoe fahamasinana zany de hitarika azy any amin'ny fiainana mandrakizay zany rehetrarehetra zany misaotra be dehibe ny ray aman-dreny minao fa feno de feno a ny fanazavana ary samy nandray lesona ny tsirairay de mankasitraka anao tompoko ny torohevitra be dehibe a ny fampahafantarana zay nentinao tamin'ity tolakandro ity de Andriamanitra ampitombo mandrakariva ao amintsika ray aman-dreny a ny finiavana ikarakara le zanakitsika ary hitahanao ny fomba manokana izy ny amin'ny adidy aman'andraikitra zay nomenanao de tsika maranana izao dinidinika izao a dia mangataka anao ray aman-dreny mba hitondra bavaka ny ray aman-drenytsika rehetra manoloana ny toejavatra misy ankehitriny a ny adidy zay miandry azy ireo a ny fanapaha-kevitra ho raisina satria za mino fa ao anatin'ireo sokajy ireo tsika za zao mametra-panontania za zany aiza de tsy maintsy misy fanapaha-kevitra raisiko manoloana an'izay de nda hoe tsika mbavaka izany fanapaha-kevitra izany amin'ty takariva ity a entsika maranana ny fandaharatsika eny ary iaraka iombabavaka ary tsika rainay tsara sy masindrindra zay any an-danitro tera sotra laza no indro atolotra ianao satria mbola afaka miona amin'ny zao mpiainy zao amin'ny alalan'ny soonjapeo zao izahay ny voninahitra de atolotra anao rere ihany misaotra indrindra satria ianao no nandamina amin'ny fotoana rehetra misaotra ny amin'ny fahafahana ny namelabelatra inona ray malala fa ho tafapaka eny anivon'ny ray aman-dreny izany teny izany dia ny fanirina de ny fanahinao masina mihitsy no anamboatra ny ray aman-dreny tsirairay avy mba hahafahany manabe ny zanany ahafahany mamolavola mikolokolo ary mampivoatra zany zanany zany mba hanana ny zanany fihaveran-tena ho ambony tsy ho amin'ny fanambony tena nefa fa fihaveran-tena izay hoe afaka misedra ny zavatra sarotra sy anana fombiazana eo amin'ny fiainana an'io reny de ome hoery tanjaka sy fahasalamany reo ray aman-dreny eo ome fahiratan-tsaina amin'izany fanabeazana ny zanany zany satria sarotra ny manabe koa ny hery efa aminao ny ahafahana manatanteraka izany dia meotsilitsaina izy ireo zaza zay beazana ihany koa de ny fanahinao ane ahatonga saina azy mba hanana ny fahendreny mba haneo fifanajana ihany koa ny ray aman-dreny zanaka hitoetra mandrakariva nivon'ny tokantrano ny fifampitokisana ny fifankatiavana ny fanakekezana po de zany rehetrarehetra zany de mba hahafahana manomana sady deny ety an-tany ny fiainana mandrakizay zay homaninao ho an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eto amin'ity tany ty mino izay ray malala fa miaino izany vavaka izany ianao satria noho ny amin'ny alalan'ilay tianay de Jesosy Kristy no hanononana izany vavaka izany amen
manao daholotsika rakizy tonga amin'izao fotoana manokana izay natokana ho antsika kizy sao indray isika ndao ary raha ohatra ka efa vonona daholo ny ankizy kely rehetra dia ndao hiaraka hiry sika ilay hira hoe oramamy no irahantsika manao dia miaraka mihira mafy be daholo tsika rehetra ary isa roa telo. Iaraka hivavaka iaraka anondrika ny lohantsika isika fa hivavaka. Jesosy malalo misaotra anao fa tonga amin'izao fotoana iarahanay, fotoana izay natokana ho any ankizy izao indray izahay. Ny fotoana rehetra izay atao eto dia hanomezana voninahitra anao avokoa ary mihintsy matoky fa hitondra lesona ho anay ankizy rehetra. Tonoina sainga tany amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Ny tantarantsika androany rakizy dia tantaran'i Elisa sy ilay vehivavy izay nanantena tsy nanana ninninina izy fa Andriamanitra nitsatrehitra teo amin'ny fiainany. Zao manasa antsika ankizy rehetra hijery izay voasoratra ao amin'ny Mpanjaka 2 toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 no ahitantsika an'ilay tantara. Mpanjaka 2 toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 no ahitantsika an'izany tantara izany. Manasa antsika hijery tsara amin'ny Baiboly dia hiaino tsara ihany koa ny tantara izay atolotra antsika. Mihaino finaritra ary eo. Odio! Elisa, nivadiko tena nanampy anao tokoa fa ankehitriny izy dia maty ary zaho reriny tsy maintsy manampy miatika ny fiainako fa nisy lehilahy izay manana trosa aminay dia niteny hoe raha tsy voaloha vola dia alainy ny zanako mirahalahy anefana izany. Elisa apio izahay tena mila fanampiany ty vehivavy ty ho Elisa tamin'izay fotoana izay. Dia nivavaka izy satria Andriamanitra dia afaka ny hanampy anazy. Ary rehefa avy eo dia nomeny hevitra izy inona no atao? Andany ianao mody hoy Elisa mantsy azy. Tonga tao an-trano izy, niresaka tamin'ireo zanany izy. Andana ianareo mandeha fa izao no afatra nomeny mpaminany. Andana makany amin'ny mpifanolobodirindrina rehetra dia aza adino miteny hoe misaotra rehefa azo ny zavatra, mindrama vilany kely na ngeza izay azonareo entiny. Dia lasa ny ankizy rehetra nandeha izy mirahalahy neny areo daholo ilay vilany sy ny koveta rehetra sy ny hitanay. Ndray sy ny ramatoa ilay
tavoara kely nisy an'ilay menaka sarobidy tao aminy dia nanomboka nandraraka n'ilay menaka izy rakizy nandeha ny voalohany nandeha ny faharoa feno rikonena riko mbola misy ho ilay zanany lahy-kely tamin'izay fotoana izay ary raha vao miteny ilay tovolahy hoe vita tonga dia nijanona ilay menaka tamin'ilay tavoahangy kely ihany koa afaka nandony vola tany amin'ilay olona manana trosa izy tamin'izay fotoana izay ary nanomboka fiainana vaovao ihany koa. Andriamanitra dia manana hevitra heverana amin'ny fiainantsika rehefa mahatoky an'Andriamanitra isika ary manampy ihany koa aneny. Araka ilay hitantsika teo rakizy dia mila manampy aneny isika ary tao anatiny iny dia izy roalahy rehefa nanampy aneny dia afaka ny zavatra tsara be mihitsy nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo fa izao andelo isika anaraka ny anzoko indray fa rehefa aveo mbola hianatra zavatra indray isika ahafahantsika manampy aneny ao an-trano ndao ary aloha Feniku turiku amini feuku atakureni zotu tulizau sesole fitia bana lazeku simisia feniku turiku amini feuku atakureni zotu tulizau sesole fitia bana Nitenino de bukitena manambaga le famunze na leibe azwantuka la zeku simisia feniku turiku amini feuku atakureni zotu tulizau sesole fitia bana la zeku simisia feniku amini feuku atakureni zotu tulizau sesole fitia bana nifika saku izau shitumpu anajaka niteni masindao niteni no de dirumana zavai azukumidi chamini laitaniva la zeku simisia feniku turiku amini feuku atakureni zotu tulizau sesole fitia bana la zeku simisia feniku turiku amini feuku atakureni zotu tulizau sesole fitia bana atakureni zotu tulizau sesole fitia bana sesole fitia bana. Zao zany tsika rakizy dia hianatra zavatra anankiray tsy inona izany fa ny famalomana akanjo hiezaka isika zany hanampy aneny isika satria rehefa tonga ny fiafaran'ny herinandro dia betsaka be mihitsy ny lamba avalineny dia anjarantsika manampy aneny amin'izany famalomana akanjo izany ka izao arao tsara dia ho hitanao fa ilamina tahaka izao daholo ny akanjo ao an-trano ao dia afaka manampy aneny ianao dia afaka manana fotoana iarahana aminao koa neny amin'izay fotoana izay mety miaraka mamalina akanjo nareo sy neny fa mety afaka ilalao iaraka aminao koa neny amin'izay satria ianao manampy azy eny ary andao ary.
zavatra ilayntsika dia mila baoritra isika. Atao inona kay moa baoritra e? Lay baoritra zany a no ahafahantsika anampy antsika amin'ny famalomana akanjo. Maka baoritra isika dia rehefa avy eo lay baoritra velarina lay baoritra tahaka izao. Dia rehefa velarintsika tahaka izao lay baoritra dia maka amin'izay tsika izay akanjo vitaneny pasoka tsara ohatra na hoe akanjo tsy mila pasohana intsony zany izao dia fanjarantsika ny mamalina anazy. Ahoana ary ny atao? Alainao lay akanjo dia ataonao ao tsindriana ao ambany ilay any aloha. Ny any aloha zany no tsindriana. Fantatritsika ve aiza ny aloha sy aoriana? Ho an'ny ankizy lehibe dia efa mahalala an'izany, fa ho an'ny ankizy kely raha ohatra ka misy etikety ilay akanjo dia iny etikety iny mazana any aoriana ilay izy. Dia iny zany no atao aty ambony. Fa mety ihany koa hoe ny col no ahafantarantsika anazy. Ilay somary milatsaka tahaka izao zany ny col, iny ny aloha dia iny no atao ambany. Dia apetraka eo ambonin'ilay baoritra ilay izy rakizy dia alaina ilay baoritra dia avalina alatsaka ohatr'izao. Jerenareo ange tena tonga dia milamina tsara ilay izy. Dia ataontsika ohatr'izao fotsiny ny tanany rehefa avy eo. Tahaka izay ihany koa ny ilany. Alaintsika ilay izy dia atao tahaka izao dia milamina tsara. Vita ny famalomana akanjo. Tsisy mivilambilana tsony lambantsika amin'izay. Mipirina tsara ilay izy amin'izay fotoan'izay. Andao indray ary nandrana lobaka kelyntsika hoentina mivavaka indray isika e. Ity zany izao ilay lobaka keliny se hoentina mivavaka. Ny aloha isika ataontsika tsindriana dia alamina tsara eo ambonin'ny baoritra ilay izy. Rehefa voahidy tsara ny bokotra dia alefantsika ny ato amin'ny ilany dia alefantsika ny ato amin'ny ilany dia alefantsika ny eto ambany dia avadika antsika ilay akanjo. Vita soma tsara ny famalomana an'ilay lobaka voapasikoneny teo. Dia mino fa manomboka izao dia anampy an'iny amalina akanjo daholo ny ankizy kely rehetra satria afaka manampy antsika tsara ity baoritra kely izay ahafahantsika mamalina tsara ny akanjo ity. Mandra-piona indray ary eo. Mandaliani, ifuaza
sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka hita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamiana. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizina. Miomana iaona amin'Andriamanitra ao ry Israely io, miomana. Faly miarabantsika rehetra indray any atokantrano any mbola manjoya izao fandaharana mahakasika ny fahasalamana izay entin'ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana oniny izao. Olana mahakasika ny vavony indray no jerevantsika hatrany
androany satria fa teololoha toetsika fandarana vitsivitsy zay a dia nijery momba ny fiasan'ny vavony amin'ny akapobeny ireo karazana retina zay matetika mpahazo atsika olombelona mihitsy aretina vavony eo zay ny antony moa zany marina etona sy apatsiahivana tamindreo fandarana zay efa nentina teto fa ny aretina rehetra anisan'izay ny aretin'ny vavony dia vokatry ny tsy fanajana lalan'ny fahasalamana zany hoe fomba hoentin'ny vatatsika amerina amin'ny firindrany araka ny tokony ho izy ireo lalàna voadika napetraka Andriamanitra amin'ny fomba fampiasana ny vatatsika ny fiasan'ny taovantsika tsirairay avy. Amin'ity androany ity tsika dia hijery olana anankiray zay matetika mpahazo atsika koa eo amin'ny fiainantsika andavanandro tsy inona izany fa ny olana amin'ny atao hoe fandevonankanina. Inona indray ny azo resahana mahakasika izay ny fanontaniana mipetraka mazava ho azy dia hoe inona ary ny antony mahatonga ny tsy fandevonankanina. Voalohany indrindra raha matadiditsika tamin'ny fandarana tany am-boalohany fa ny fandevonankanina dia miantomboka ao anatin'ny vavantsika. Zany hoe tsakoina tsara ny sakafo rehetra zay hoantsika voapotipotika zay vao midina makany amin'ny lalan-kanina. Mazava ho azy fa rehefa tsy voatsako tsara ny sakafo dia zany zany anisan'ny antony anankiray mahatonga ny tsy fandevonankanina. Zany no mahasarotiny amin'ilay hoe tokony arak'izay azo atao dia atao complet zany ny nify ahafahantsika mitsako tsara ny sakafo. Ao ihany koa efa hitantsika tany afandarana mialoha fa io vavontsika io dia mila fiomanana izy ahafahany mamokatra ny ranom-bavony ka ahafahany mandevona manohy ny fandevonankanina zay efa niatomboka tao amin'ny ativava. Ka rehefa tsy voaomana tsara zany ny saitsika indrindraindrindra hiatrika ny sakafo dia anisan'ny mahatonga ny olana tsy fandevonankanina. Inona moa ireo olana satria olana zany mety misy fihetsem-potsika mitaitaintsika miazakazakitsika malahelotsika sy ny sisa dia kamo ny vavony tsy mety mamoaka araka ny tokony izy ny ranom-bavony fa lasa ny atidoha aloha mandray an-tanana ny olana fihetsem-po sy ny zavatra rehetra satria ny raha rehetra zany zao dia makany amin'ny atidoha daholo dia manao fialatsiny ao vavony ny raha hoe mialatsiny aloha fa tsy afaka andray an-tanana anao zahay fa misy olana ao anatin'ity sain'ny olona tika dia hoany zay dia vokatry n'izay dia mipitrapitra ny vavony tsy afaka mamoaka ny ranom-bavony araka ny tokony izy miasa mafy izy zany mandevona ny sakafo zay hoantsika. Eo ihany koa ny olana manaraka dia ny fisotroana rano eo am-pisakafoanana. Mety metraka fanontaniantsika hoe dia nahoana tokoa zany tsy tokony hisotro jus tsy tokony hisotro rano zany raha mika dia ahoana. Ampatsiahivina antsika eto fa ny fisotroana rano dia ivelan'ny fisakafoanana ary noho izany ny antony mahatonga ny tsy fandevonana ny sakafo araka ny tokony ho izy raha toka misotro rano isika dia zao ny sasidra araka ny fanazavana ombenombe zay efa enitsika teto no mandevona ny sakafo ao amin'ny vavony. Ka mazava ho azy ohatra ren'le sirop tapoana rano dia lasa matsora dia lasa afaka misotro jus tsika amin'izay fotoan'izay fa tsy le sirop matoy be raha hoe molona mpisotro sirop zany. Dia tahaka an'izay koa ny asidra matoy tsara izy afaka andevona ny sakafo fa raha tapoantsika rano izy tsy afaka manatanteraka ny fafany mandevona ny sakafo. Lasa tsy mahery-tsony izy zany dia mazava ho azy fa izay mahatonga le tsy fandevonankanina. Ka noho izany tena zava-dehibe ny fanajana ny fotoana hisotroana rano. Ny fisotroana rano dia tahaka izao adiny indray alohan'ny sakafo no misotro rano farany isika ary adiny roa ao aorianan'ny fisakafoanana indray vao manomboka manohy misotro rano indray. Ary misotroana rano dia alefa tsy kelikely fa tsy hoe tonga dia hoe 2 litatra sy sasany araka ny fandarana hitantsika teo aloha no an'ny olon-dehibe anankiray 2 litatra sy sasany ka hatramin'ny 2 litatra ny rano tokony ho fisotrany atsinjarainy zany ivelan'ny sakafo ary sotroina tsy kelikely mba hahafahandreo sela majinika kely indrindra mandray ny tompontsoan'ny fanamandona azy ireo. Tsy ny vavony ihany marina etona no mila rano fa hitantsika fa ohatra raha mitomantsika dia misy rano mivoaka, tsempokitsika misy rano mivoaka, fisefona tsika dia efa misy rano tsy hita maso mivoaka. Dikan'izay zany mba hahafahan'ny vatatsika miasa araka ny tokony izy araka ny namoronan'Andriamanitra antsika dia misy fanajana, misy fomba fisotroana rano fa tsy atao hoe cure d'eau 2 litatra sy sasany vao mifoha tonga dia sotroina 1 tavoahangy
dia tsy mety zany izay zavatra izay. Ka zava-dehibe raha ny vavony resahana ny fanajana izay taridalana izay a rehefa voarakintsika izay fomba fisotro izay a hoe ivelo ny sakafo tsy injaraina reo 20 vera hatramin'ny 10 vera dia mino ianareo fa tsy hika zany tsika eo am-pisakafoanana. Azo ataony manisy rony kely ro matsatso kely ho an'ny sakafotsika zany fa satria hoe tena vary maina be zany no hoantsika. Apatsevana eto ihany koa izay ampahafantarana antsika fa ny fihinanana anelanelam-potoana dia mahatonga zany hoe tsy fandevonana sakafo araka ny tokony izany satria ny vavonitsika io dia mila adiny 5 farafahakeliny ny asany ahafahany mandevona ny sakafo izay ampidiritsika ao anatiny. Zany hoe io adiny 5 io dia ao anatin'ny adiny 3 izany farafahelany mandevona ny sakafo rehetra izay hoantsika ary adiny 2 izany mba mila miala sasatra kely takatsika ihany rehefa vizaky ny asa dia mba miala sasatra. Ka azafady tompoko raha misakafo ohatra zany tsika andeha ataontsika hoe misakafo tsika amin'ny 7 maraina dia manomboka miasa mafy ny vavony mba handevona ilay sakafo hoantsika. Tonga ny amin'ny 7 maraina inona miseho matetika matsiaro nono sika ary raha ny tokony ho izy kanefa raha ny sakafo tsara tsika tahaka an'ilay mpanjaka ao izy tsika tamin'ilay fandarana tany aloha dia tsy tokony atsiaro nono. Zany hoe mila betsabetsaka zany sakafo hoantsika maraina. Ka inona moa mahatonga antsika hoe ho nona ilay amin'ny 7 satria izao ny antony nozarintsika nozariko hihinana sakafo anelanelam-potoana io vavoniko io. Ka rehefa tonga zany ilay ora izay nizarako anazy hihinana ilay vavony dia matsiaro nono izy ohatra ilay amin'ny 7 amin'ny 10 dia hoe maneno lakolosy hihinana goûté dia avy koa izy zany mamoaka tsirangoka dia mitady sakafo ampidirinao. Reraka ny vavoniko ary tsy mahay miteny matsiny izy hoe reraka raha hoe ohatr'izay zany fomba anaovantsika fikarakarana fampiasantsika ny vavonitsika io. Zany hoe ny fomba fanehoan'ny vavony arerahany dia io le fahatsiarovana nona manaintaina io vavonitsika io satria fa nizarintsika izy hoe amin'ny 7 na amin'ny 10 dia mampiditra composé, mampiditra mofo lasary, mampiditra zavatra izay fihinantsika ihany amin'ilay fomba fataontsika amin'ilay hoe fihinana sakafo anelanelam-potoana. Koa satria tsy mahalala miteny moa zany ny fomba fitenin'ny vavony dia izay ny fanehoany ny faharerahany dia reraka izy mazava ho azy. Ary ny ataon'ny vavony zany moa rehefa tonga ny sakafo amin'ny 7 ohatra dia ajanony le fandevonana le sakafo teo aloha ohatsy tsika teo hoe amin'ny 7 no misakafoanana maraina dia amin'ny 7 tsika zany efa zatra mihinana le sakafo anelanelam-potoana na amin'ny 10 dia rehefa mampidina le sakafo any amin'ny tenatenam-potoana itsika amin'ny 7 na amin'ny 10 le mbola tsy tapitra le fandevonana le sakafo maraina tamin'ny 7 dia apiriminy aloha iny zany le hoe au frigo misy sakafo mangatsika arabaka teny eo dia manomboka asa vaovao izy zany mandevona iny goûté sakafo anelalam-potoana ampidinintsika amin'ny 7 iny. Dia eritreretintsika amin'izany hoe raha amin'ny 12 zany zao no mahazatra antsika hoe misakafo atoandro mbola tsy vita zany eritreretintsika zany fa mbola tsy vita le fandevonana sakafo tamin'ny 7 satria napiriminy vavony le izy satria niraisiny le tamin'ny 7 dia nefa le tamin'ny 7 koa zany mbola tsy vita ny fanapotehana anazy raisiny atanana indray ny sakafo amin'ny 12. Dia raha ohatr'izay koa raha ohatra amin'ny 9 amin'ny 3 amin'ny 4 matetika io dia efa manatena ny mofo akondro, mofo anana sy ny sisa dia lasa tsisy fitsarana ny fiasan'ny vavony. Lasa ela be zany fandevonankanina ary raha fandevonankanina tokony vita anatin'ny adiny 5 araka ny fomba fiasana rafitra napetraka Andriamanitra dia lasa miandry adiny 12 izany izay vao vita. Ary ataontsika fomba fiainana isan'andro zany mandritry ny herinandro zany ao anatin'ny volana sy ny taona dia azo antoka fa tonga ny aretim-bavony ny tsy fandevonankanina. Inona ny lesona azo tsoahantsika ary amin'izany? Noho izany ary dia tsy tokony hihinana sakafo anelanelam-potoana isika na amin'ilay fiteny vahiny hoe goûté ary oka mba ho voambolana hiainantsika rehetra zany rahantsika mientana raha toka tsy handany vola tsy te handany vola amin'ny fanafody isika ary raha tokoa ka mba nana fahazavan-tsaina satria rehefa misy taova anankiray
mikorotana anatin'ny vatantsika eo a dia ny ati-doantsika koa no tonga misy fiatraikany aminy zany lasa tsy mifatoka amin'ny asa tsy mana fahazavantsaina amin'ny zavatra ara-panahy sika zay mahatony zava-dehibe izao taridana zao menantsika zao satria misy fiatraikany be tabe ao amin'ny ati-do daholy a ny fanakorotanana zay ataontsika amin'le tova zay tokony napetraka Andriamanitra amin'ny firindrany tokony izy ary anisan'izany mo ny vavony zay resahana eto rehefa mahavaivay ao vavony ao a la rehefa mahatsiaro naona elanelalam-potoana dia avelo izy ala sasatra fa miteny aminao izy hoe reraka tompoko ary aoka tsy homena sakafo afandray zany a ny vavony a na dia ataontsika hoe mamaivay ara izany fa zao ranotsotra fotsiny a sotrona rano no tokony atao gote zany raha tokony moa zany tena misy fambara mety hoe hitanao hoe tena tsy zakanao a ny fahendreny dia aleo manatona tompo-pahasalamana manatona ny dokotera ny mpitsabo zay fa niofana manokana malalany kokoa ny manafanomezam-pahasoavana ny amin'ny zany etretra izany farany misy fanambarana ao amin'ny boky kristianina anankiray zay matiana hoentina amintsika ampisaintsaina atsika dia zao ny vaky teny tokony ho fetra farany indrindra amin'ny fahafaham-poa ny sakafo intelo isan'andro ary tsy mihinana na inona na inona eny anelanelam-potoana na dia pomaray aza mandika ny lalàny natiora ny olona izay manao mihoatra noho izany ary ijaly vokatry ny tambany dia izay teny andalateny izay zany noentina maranana indray izany famelabelarana mahakasika ny vavony izany indray momba ny hoe tsy fandevonan-kanina dia ny rinay mbo raisitsika ampo zany taridalina zany ary hoentintsika eo amin'Andriamanitra raha toka mbola tsy voafehitsika zany fomba famerenana amin'loany ny fomba fihinanana zany mba tsy hananantsika ny aretiny bavony ka dia hoeto amin'Andriamanitra zany ary izy any anampy atsika fa atsika mamerina amin'loany zany atao hoe fomba fihinanantsika sakafo zany ka hananantsika fahasalamana feno ny fatanjahan-tsaina ahafahantsika matakatra ihany koa ny zava-panahy. Damini feu malefaka
zanako fanatsy mendriky aza ny antso anao izy ho zanaka malalany Uzana kama lalani
vanim-potoana misy atsika dia mahavalalana ny maro. Misy olana maro samihafa izay atrehana ankehitriny. Ny fototry ny olana mantsy dia tsy inona fa olana ara-petsepo ny tena marina. Ary amin'izay olana ara-petsepo izay dia samy manana an'izany avokoa ny rehetra. Ka iza no afaka anampy, iza no afaka hiatrika eo ny mpivady izay samy sahirana amin'izany olana eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady izany, eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary indrindra miatrika ny fahasarotam-piainana ankehitriny. Dia izany rehetra izany dia mahatorovana ny saina trotraka tanteraka, aiza no ale, aiza no antefa. Ny soratra masina dia manana teny fikasana ho anao. Teny fikasana izay raisina amin'ny finoana ary toky omenanao eo anatrehan'ireo toe-javatra manahirana maro samihafa izay atrehana amin'izao vanim-potoana misy antsika ankehitriny izao. Andeha ho raisitsika ny teny izay hita ao amin'ny Salamo. Salamo 150. Salamo 150 dia ho vakitsika ny eo amin'ny andininy 110. Dia izao ny vaky ny teny. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy ianao ka hanome voninahitra ianao. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana, mbola afaka miaino anao, ilay na ray na ary ny lanitra sy ny tany. Ity tontolo ity no tsy afaka hanome inona na inona, satria hiaratsy anie ity fiainana ity, tsy hatsara ity fiainana ity. Ka miantso anao ny tompo mba ampitodika ny fijerinao any aminy. Ary mbola amafisiny eo amin'ny Jeremia. Jeremia 7:telopolo ny andininy 7 dia mbola miteny tahaka an'izao ny mpahary hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Betsaka ny zava-miafina eto amin'ity tontolo ity, andrindra moa io olana ara-petsepo io. Fa izao raha miantso ny mpahary ianao dia hamaly ianao izy. Ary mbola ampahafantariny hoe dia ampisehoko zavatra sarim-pantarina. Hanome ianao an'izany tokoa Jesosy raha toa ka mintso matoky ary manankina ny fiainanao tanteraka eo aminy. Ary ho tanteraka aminao izany ka atsapa fiadanam-po ianao ao anatin'ity tontolo izay manahirana, ao anatin'ireo karazana olana maro samihafa izay raha ny fijery dia hoe saribahana. Fa betsaka ny zavatra tsy takatra noho ny fanajambana ataon'ny mpanjaka an'izao fameziana, noho ny misy zavatra fikiriko, misy fisainana fikiriko izay mandreraka. Kanefa Jesosy dia hanome anao an'izany fiadanana izany raha toa ka matoky sy mametraka amin'ny fiainanao tanteraka eo aminy ianao. Amen. Jesosy malalo ao anatina tontolo izay mangeja ny fisainana ka tsy mahatsapa afa-tsy fahoriana sy fijaliana mandrakariva izay ale rehetra dia toa tsy ahitana fiadanana. Tsy misy afa-tsy aminao rery ihany Jesosy no manome fiadanana ka ampio mba hatoky sino izany ary afaka ametraka amin'ny fiainana aminao ary ataovy mahatsapa izany fiadanana izany izay manoloana ny toe-javatra maro sy maro izay atrehana. Tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen.